dia mbola faly hatrany miaraka antsika eo anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao a hivavaka Jehovah-Andriamanitra ray misaotranao hatrany izahay satria Andriamanitra fitiavana be famondram-po, Andriamanitra tsy mamela anay andeha eo amin'ny lalana ratsy fa manitsy anay mandrakariva mba hanananay fiadanana mametraka eo am-pilatananao ny fiainam-pirenena ny tompon'andraikitra voatendry rehetra hatramin'ny filoham-panjakana ka hatramin'ny madinika indrindra. Ianao no hiasa mba ny fanahinao no mitaona ny isam-batan'olona anaiky ny famarinany teninao dia mahatoky sy miheny fa hanoro lalana anay tsiraray avy ianao mba misy ny fiadanana eo anivon'ny firenena. Anay tompon'andraikitra raha-pivavahana ihany koa mba ho tompon'andraikitra tena mitsinjo ny fiainana mandrakizay, tsy han'olona-kolana ny soratra masina fa ilaza marina ny teninao. Dia sy ho indray nyvoninahitra ao ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Gamba efa mazava amintsika fa tsy sitraka Andriamanitra mihitsy ny mametraka mpanjaka, fa safidimpo ny zanak'olombelona kanefa milefitra Andriamanitra manoloana n'izay sitrapon'ny olombelona izay dia avelany hipetraka ny mpanjaka. Rehefa hitantsika tany amin'ny Deutéronomie fafito ambin'ny folo fantatra Jehovah dia milo ny zavatra ho ataony zanak'Israely fa hianatra ny fomba fanao ny firenena jentilisa izy dia nilaza izy hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay menanareo ianareo ka tonga ao anatin'ny eritreritrareo ny teny hoe fidy mpanjaka dia ho rahalahinao avy amin'ny firenenao ihany no tendrenao mpanjaka fa tsy avy amin'ny firenen-kafa. Kanefa raha mipetraka izay mpanjaka izay dia izay ho fidiko izy Jehova no apetraka, tsy arak'izay eritreretin'ny olona azy. Ary izay no mahatonga antsika miresaka ary tsindrin'i Paoly eny amin'ny Romanina natoko fa 13 tsy misy fahefana tafapetraka fa tsy izay avy amin'Andriamanitra. Na teo raha sitrapon'ny olona, rehefa mbola tsy sitrapon'Andriamanitra nametraka an'ilay fahefana tsy tafapetraka eo io. Fa izay tafapetraka eo kosa dia no sitrapon'Andriamanitra sy ny famondram-pon'Andriamanitra no amelany ilay sitrapon'ny olona ho tanteraka. Fa rehefa ny sitrapon'ny olona izay no avelan'Andriamanitra ho tanteraka dia mila mamahana ihany, satria matoa apetraka Andriamanitra eo dia araka ny tenenin'i Jehovah ambarao amin'ny vahoaka ozy izay mety ho toetra ny mpanjaka izay anjaka aminy. Rehefa nisintona lesona be deaibe tamin'izany isika nisy fampitandremana nataon'i Jehovah mba hisaintsaina n'izay voatendry aty aoriana mba tsy handeha ao anatin'ilay toetra ratsy izay efa nitenenin'i Jehovah dia miloma toa napetrany tao anatin'ny Baiboly dia mba hitandremana. Teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany dia nisy an'i Saoly dia biasan'i Davida dia biasan'ny Solomona ary hitantsika fa nay Solomona aza rehefa tonga tamin'ny fahaterany dia lasa nanao tsy mety ary nitondra faisana ny zanak'Israely. Rehoboama ny tokony anjaka tamin'izay vanim-potoan'izay dia nanontany ny hevitry ny antom-panahy izy ny loha olona ilay tompon'andraikitra tamin'izany vanim-potoan'izany izay matahotra an'Andriamanitra dia mazava ilay teny avy amin'ny zokiolona. Raha mety ho mpanompon'ny vahoaka ianao ka no teny mora aminy dia hanomponao mandrakizay izy. Kanefa nilavin'ny Rehoboama zany fa ny feon'ilay tanora tahaka azy no henony anika vao mainka nampitondra faisana ny zanak'Israely ary eo no mety malasa fisainana atsika amin'izao vanim-potoana izao satria arakaraka ny andro sy ny fotoana dia hitantsika manerina ny ty zao tontolo izao ty fa tena ohatrany tsy misy dikany amin'ny tanora intsony ny tenin'ny zokiolona ary ny mampatahotra dia sosanatrika tsy misy dikany eo anatrehan'ny firenena intsony ny tenin'ny zokiolona fa ny tenin'ny tanora fanahy dia nanjary niteraka fizarazarana teo nivon'ny zanak'Israely zany. Mampatsiaro an'izany tsika mba hisotonantsika lesona satria tsy fanomezantsiny akory fa ny tenin'Andriamanitra nge natao ary izay manatsaina dia misintona lesona ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay
ary io tenin'andriamanitra io tsy antery izy io ny anangatahako fotsiny de hoe engane nisy ampatan'olona zay mitony tena ho kristianina mba hahay andray lesona tsara avy amin'ny alalany tenin'andriamanitra fa tenin'andriamanitra io tsy teny andringana akory fa teny mitondra fiadanana raha mankato ny olona ary io tsy misy fefy hoe ny olona takan'izao ihany no ilana mandreny tenin'andriamanitra fa niza fahefana mipetraka ety am'ty zao tontolo zao ty ombany fahefan'andriamanitra de ny afatry ny tenin'andriamanitra ho an'ny rehetra ary manana anjara am'izany ihany keo na de ny tompony andraikitra faratapiny azy na eo anivon'ny fiangona eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny faritra eo anivon'ny firenena eo anivon'ny zao tontolo zao eo ambany fahefan'andriamanitra avokoa manana fahefan'andriamanitra manao revitra azy fa saingy kosa manaja ny safidiny tsiraray andriamanitra raha mety le olona de raisy ny tenin'andriamanitra ary raha tena kristianina marina zany de mandray toromarika avy amin'andriamanitra raha tsy mety le olona tsisy azon'andriamanitra atao fa misy vokany daholo nefa mifanapahakevitra raisina mifankatoavana tenin'andriamanitra fiadanana an'izay mankatony tenin'andriamanitra ozona kosa an'izay tsy mankatony tenin'andriamanitra somary niverina kelitsika tany amin'ny vanim-potoana nanendrena amin'ny Mosesy hoe tena rehefa Jehova no mametraka olona hafa kely Exodosy 4 zay nijerevantsika tamin'ny farany tamin'ny vanim-potoana io nanda mandrakariva i Mosesy de ho natrehany zany rehetrarehetra zany satria fantany fa mavesatra ny andraikitra napetraka andriamanitra taminy Exodosy 4 ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7 iverenantsika vakina kely Jehova no mifidy amin'ny Mosesy teto notrehan'izay fantany fa hitarika ny zanak'Israely zany ange toeram-bony nahatra goavany fa fantany fa sarotra zany de nandah miezaka nandah mihitsy izy ary tamin'ny farany ary de amin'ny 7:7 fa hoy izy tompo mifono aminao izy irao zay tianao irahana tena tsy mety mihitsy Mosesy ary nahatonga firehetany fahatezeran'i Jehova zay ny 7:7 de nirehatra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehova ka hoy izy tsy ho ihany va rona levita rarahanao fantatro fa mahay mandahateny izy ary indro koa avitsenanao izy ka rehefa mahitanao izy de ho faliny fony zavatra tsy tsapatsika ao anatin'le toetran'i Jehova le firehetany fahatezeran'i Jehova de tena fankasitrahana amin'ny Mosesy hoe zany ny tena lehilahy mendrika hitantana ny fireneny zanak'Israely satria tsy niazakazaka satria hoe toeram-boninahitra io de hoe alao hoetika fa tena nilaviny mihitsy ary olona takan'izany ny tena kasitrahan'andriamanitra raha eo amin'ny toeran'ny olona raha misy miteny hoe za tsy mavita tonga de mijanona ianao fa ny Jehova arakaraky ny andavana de tsapan'i Jehova ny toe-panahy tsara nanana Mosesy satria ny olona mandah ny andraikitra goavana takan'izany de mahatsapa sarotra ny antson'andriamanitra azy zay no nahatonga ny firehetany fahatezeran'i Jehova ary tsy afabela Mosesy teo anatrehan'izay ny 5:10 de hiteny aminy ianao ozy ka n'olo teny azy ary zao omba ny vavanao sy ny vavany ka noranareo zay ataonareo ary izy hiteny amin'ny olona isolo anao izy ka izy no hosolo vavanao ary ianao kosa hosolon'andriamanitra aminy zay ny afatra napetraka Jehova tamin'ny Mosesy ary eo no masarobidy le andraikitra zay ny tanana Arona no natsona anampy amin'ny Mosesy amin'ny andraikitra zay napetrany fa teo am'izay vo napetraka Jehova le andraikitra goavana hosolon'andriamanitra eo anatrehany Arona ianao fa Arona kosa hosolo vavanao eo anatrehany olona misy rafitra mazava tsara mihitsy napetraka andriamanitra eo amin'ny fitantanana ny firenena Mosesy tsy mpanjaka izy fa tena tahaka ny mpanalalina anankiray napetraka eo amin'ny toeran'andriamanitra mba anambarana ny sitrapon'andriamanitra amin'ny olona kanefa nandalo tamin'ny Arona rehefa tena jerevana zany raha am'izao vanim-potoana zao tahaka ny mpanjaka Mosesy fa Arona no tahaka ny prime ministre misy rafitra mazava tsara toerana ambony kanefa toerana ambony io tsy hoe nitazomina satria toerana be voninahitra fa sarotra ary matoa Jehova mifidy azy vitany io
dia napetraka ho solon'andriamanitra kanefa na izany na tsy zany marina fa safidimpon'ny olona nisy ny mpanjaka fa tsy afabela fa raha tonga saina ihany ko ny filoha manerina n'izao tontolo izao indrindra ny filoha ny mpanjakana eto amin'ny firenena dia napetraka eo mitoeran'andriamanitra izy ary eo no mahasarotra le andraikitra satria kristianina ary tena miantso an'andriamanitra matahotra an'andriamanitra ary tena miverina mibavany filoha-mpanjakana mahafinaritra zany hoe amin'ny maha-kristianina ny tena zay maha-kristianina ny tena zay fampajerovana manao ahoana ny toerana misy ny filoha-mpanjakana am'izao vanim-potoana zao ary tsy zay ihany resahantsika tety na ny filoha-mpiangona na matetika nisambatan'olona ao anatin'ny fahefana zay misy azy dia misy lohany foana fa lasa mipetraka ho solon'andriamanitra ary mampita izany eo amin'ny olona saripady ny toerana anendren'andriamanitra ka na dia mpanjaka ary vokatry ny safidin'ny olona tsy avabela fa eo andraikitra napetraka tamin'ny mosesy io mipetraka ihany ko eo ny mpanjaka ianao ho solon'andriamanitra amin'ny arona sy arona kosa ho solo vavanao rehefa tena jerevana nge firafitra misy am'izao vanim-potoana zao dia mosesy ny taka ny mpanjaka iarona taka ny prime ministre kanefa raha mosesy sy arona fotsiny tsy havita an'izany ary aseho koa fa na dia ao ary zay le hoe izy ny vatana ny fifidianan'andriamanitra dia zan'andriamanitra toetra tao anatin'ny fitantanany firenena fa tsy hoefany mosesy tsy hoefany arona samyrery ny fitantanana ny firenena ary eo no mahamarina am'izay le eritreritry reo obama tany amboalohany rehefa napetraka ao mpanjaka izy dia nanontanyny zokiolona zany hoe olona matahotra an'andriamanitra antim-panahy mafantatra ny lalàna sy ny didy sy ny fitsipika ary tena nieritreretina fa mifandray amin'andriamanitra nangataka torohevitra ahoana fomba hitantanako ny firenena dia le zokiolona dia niteny hoe aha raha manaiky mpanompo ny vahoaka ianao ka anao teny moraminy dia anompo anao mandrak'izay izy zay ny afatra fa saingy tsy neken'ireo obama zany nolaviny toromarika ny zokiolona ary eo no mampiavaka ny mosesy izy tsy nametraka ny tenany tena hoe tena zany tena ambony indrindra ka ninonina toromarika raisina avy amin'ny olo-kafa tsy handray izy fa nandray hevitra avy amin'andriamanitra izy kanefa nahatsapa ihany keo fa mbola misy keo zokiolona miaraka aminy ary ny zokiolona tamin'izany vanim-potoana zany dia napetraka ihany keo mitahaka ny mpanalalina amin'andriamanitra amin'ny olona tonga dia diantsika exodosy toko 7 satria misy antony zany rehetrarehetra zany engany basa misitona lesona amin'izany tsy handray fanapakevitra manoloana ndrafitra zay apetraka fa tsy afabelyntsika raha vao mitonona ho kristianina fotsiny dia tsy afabela fa misy lalàna tena mba apetraka andriamanitra mihitsy mba hisaintsainana mba tsy hatonga atsika ary tsy hatonga ny firenena koa tafalatsaka ao anatin'ny kizo exodosy toko 7 ny zavatra mitranga tonga namangy any mosesy ny rafozan'ny mosesy miaraka mivady aman-janaka mosesy ary taorinany zay nitondrana ny zanak'israely mivoaka tamin'ny tany Egypta raisitsika ny exodosy toko 7 fa somary lavalava le andiny soratra masina fa azontsika isomana lesona njara zavatra tsara fantatritsika dia zao ny rafozan'ny mosesy zany tsy zandriny rafozan'ny mosesy zany tsy olona niaraka nihira tamina tanora mitovy aminy fa ny rafozan'ny mosesy zany ray aman-dreny zokiolona antim-panahy ary jetro io rafozan'ny mosesy io amin'ny andininy voalohany ary efa reny jetro mpisorona tao medianina ozy rafozan'ny mosesy zay rehetra nataon'andriamanitra ho amin'ny mosesy sy ny israely olony dia nitondrany jehovah ny israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta reny jetro izy kanefa mpisorona io mafantatra any jehovah io olokendro io zokiolona io reny jetro ary tamin'ny vanim-potoana io tonga izy namangy any mosesy dia raha isika amin'ny andininy 7 ary mosesy ozy nivoaka ny tsena ny rafozany dia nankohaka sady nanoroka azy ary ny fampiarahaba izy mianaka ozy dia niditra tao andaya ary nambara mosesy tamin'ny rafozany zay rehetra efa nataon'i jehovah tamin'ny farao sy tamin'ny egiptianina noho ny amin'ny israely mba mifahoriana rehetra nanjoa azy tany an-dalana sy namonjeny jehovah azy tsy namonjeny mosesy azy fa nijoro vavolombelona tamin'ny jetro izy hoe le jehovah andriamanitra zay nifidy ahy
mijery ny zanak'Israely tao anatin'ny fahoriana de namonjy ny zanak'Israely ary tsy misy mihitsy olona afaka hiteny no ny fahaizany ny mahatonga azy eo amin'ny toerana ary noho ny voninahiny mahatonga famonjena hitondrany vahaolana tsy raha mbola kristianina ihany tsy afaka irereny am'izany tsy maintsy Jehova no ataony rereny. Ny 15 de vakitsika de faly Jetro noho ny soa rehetra zay efa nataony Jehova tamin'ny Israely ozy zay novonjeny ho afaka tamin'ny tanan'ny Egyptianina ary hoy Jetro isaorana ane Jehova ozy zay namonjy anareo ho afaka tamin'ny tanan'ny Egyptianina sy tamin'ny tanan'ny Farao de zay namonjy ny olona tsy ho tapahan'ny Egyptianina ary ankehitriny de fantatro fa lehibe Jehova mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra de tamin'izay zavatra nentin'ny Egyptianina ndrere tamin'ireny. Ohatra ny raha dika zany le teny Jetro hoe tena mideran'Andriamanitra izy misaotra an'Andriamanitra izy noho ny nanafahana ny zanak'Israely teo ambany vahoany firenendehibe. Fantatro fa lehibe Jehova ozy mihoatra ny Andriamanitra rehetra de tamin'izay zavatra nentin'ny Egyptianina ndrere tamin'ireny ka ninona firerehavany le firenendehibe saika angeja ny zanak'Israely lehibe Jehova ary nomena voninahitra fa mpanompo fotsiny Mosesy fa Jehova no nanafaka. De raha isika ny 17 tsy mijanona teo amin'le fifidanana any Mosesy sy Arona fotsiny fa amin'ny 17 vakitsika de toizatsika trano istoma atsika lesona ary noho ny maraina ozy de nipetraka hitsara ny olona Mosesy ka de nijanona teo anatrehan'ny Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva zany hoe satria Mosesy no notendreny de nisy zavatra nahateryn'le vahoaka de mipetraka Mosesy zay eritreretintsika fa taka mpanjaka izy am'izao vanim-potao zao de nitonga nanantona azy teo daholo ny olona nyeniny olona izy mitondra vahaolana ho an'ny olona nanomboka tamin'ny maraina hatramin'ny hariva ary Mosesy tsy mbola tonga saina teo ary avelan'Andriamanitra iaina arak'izany izy kanefa ny ampandehanana no amboarin'Andriamanitra tsikelikely ary tsy hoe Andriamanitra mivatana foana no andeha hiresaka amin'ny mpanompony fa ndrairay mampiasa olona fa ty ivelany ko Andriamanitra izan'Andriamanitra toetra n'le olona fidiny hoe olona feno fanetretena ave ty olona ty maraina paraparivon'ny andro tonga ny olona tsy tonga sainy Mosesy ary tsy nirera izy fa rehefa hitany rafozan'i Mosesy zay rehetra nataony tamin'ny olona ozy de ho izy inona zao zavatra ataonao amin'ny olona zao zoky olona ty raha aman-dreny ty miresaka aminy ty nahoana ozy no hainao rerony ihany no mipetraka fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva ary hoy Mosesy tamin'ny rafozany satria mankaty amiko ny olona ozy antany amin'Andriamanitra. Mosesy zany tamin'ny kitsipo natonga azy namaly an'izany gaga Jetro zay zoky olona ary efa tena nafantatra ny toe-javatra misy ary amin'ny mampisorona azy amin'ny ray aman-dreny azy efa niaina zavatra be dehibe mahafantatra ny fomba fitantanany kanefa mpisoron'Andriamanitra ihany ko zay resantsika hoe sady zoky olona no antim-panahy olona matahotra an' Jehova nahoana ozy ianao rery no mipetraka fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva ary hoy Mosesy tamin'ny rafozany satria mankaty amiko ny olona ozy antany amin'Andriamanitra raha misy mananady izy de mankaty amiko ka mitsara azy rotota ary de mampalala azy mididin'Andriamanitra sy ny lalàny zany hoe izy rery no miezaka mitondra vahaolana ho andreto vahoaka rehetrarehetrareto. Ny 17 ary hoy ny rafozan'i Mosesy taminy tsy tsara zao zavatra ataonao zao tsy tsara zao zavatra ataonao zao samoreraka mihitsy na ianao na zao olona miaraka aminao izao fa mavesatra aminao loatra zao zavatra zao zy ka tsy ho zakanao irery ny anao izao zany hoe ny andraikitra tsy apetraka fotsiny am'le tompona andraikitra voatendry fa raha izy rery reraka izy ho reraka izy de ho reraka koa ny olona ary Jetro nefa zoky olona mafantatra ny zavatra tokony ho tanterahana tsy afaka milaza hoe sitrapon'olombelona ifampiresahany amin'ny Mosesy io fa tena fisainana avy amin'Andriamanitra napita tamin'ny Mosesy hoe raha vo ianao rery reraka eo ianao de reto olona reto koa ho reraka satria tsy ho efanao mihitsy
nitondra vaolana ho andreo olona rehetrarehetra reo de nanorevitra izy ny 120 ankehitriny ozy manaiky ny teniko a fa norevitra anao a ka andriamanitra ne mombanao aoka ianao ho alalan'ny olona amin'andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'andriamanitra de zay rehefa nkele fisainany jetro e fantany mihitsy ny toerana misy ny Mosesy satria Jehova mihitsy no niteny tamin'ny Mosesy ao ihany ve Arona rahalahinao ianao ataoko solon'andriamanitra amin'ny Arona fa ianao koa Arona kosa ho solo vavanao eo anatrehany vahoaka zany hoe misy rafitra tokony mazava tsara apetraka ratsy zany reraka de tahakany hoe mipetraka ohatran'ny mpanjaka Mosesy ary i Arona tahaka ny prime ministre zany hoe ny afatra raisina avy amin'andriamanitra apita ao amin'ny Arona i Arona indray mapita amin'ny ambaratonga mpahefana eo ambany fitarihany Mosesy ankehitriny de manaiky ny teniko izy fa norevitra anao a ka andriamanitra ny ombanao aoka ianao izy a ho alalan'ny olona amin'andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'andriamanitra ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna zay mety alaina sy ny asa zay mety ataony zany hoe mipetraka Mosesy zany ho mpanitsy ny olona so de tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra zavatra ataony reto olona reto de ozy hoe ny 120 ary mizaha eo amin'ny olona rehetra zay lehilahy mahay sy matahotra an'andriamanitra de lehilahy marina zay tsy tia kolikoly ka manaindray mpife 10 sy mpife 100 sy mpife 10 ary mpife 10 ife azy zay le rafi-pitantanana hitantanana ny zanak'Israely fa sainginy io izy am'izao vanim-potoana zao Sénat intermerandoolona ministera sy ny zavatra maro isan-karazany tena tsika zanak'olombelona ary mieritreritra fa hametraka rafitra tsara takan'izany maika fa io andriamanitra io tsy hametraka zavatra takan'izany fa ny zavatra baiko nomena any Mosesy de zao lehilahy matahotra an'andriamanitra ozy olona mahay a de matahotra an'andriamanitra de lehilahy marina tsy tia kolikoly adidy ny mpanjaka no mijery an'izay fa tsy atolotolotra foana hoe ankatiny anay ny tianay ho apetraka fa le mpanjaka mihitsy ny tokony atsapa fa solon'andriamanitra eo anatrehan'le olona izy de zao mizaha toetra tsara ny olona miara-miasa aminy tena olona matahotra an'andriamanitra marina ve kristianina no miresaka eto raha tsy kristianina sarotra be miteny an'izany olona matahotra an'andriamanitra ve no fidiny olona mahay ve no fidiny olona tsy tia kolikoly ve no fidiny olon-kendry ve no fidiny fa misy fifehezana rafitra mazava tsara misy natao mpife arivo takany hoe mife faritany de mife fivondronana de mife fokotany de mife karazana secteur any amin'ny fokotany any tena zany mihitsy le rafitra apetrak'andriamanitra ary inona zavatra nisy aokareo izy no hitsara ny olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra anao ka ho entiny eny aminao fa ny ady madinidinika rehetra kosa de aoka ho tsarainy any zay le fitsinjara-pahefana kanefa tsy tanteraka zay raha tsy olona matahotra an'andriamanitra olona mahaya olon-kendry olona tsy tia kolikoly mipetraka eo amin'le rafitra manana didy zany ny tompon'andraikitra ambony indrindra mizaha toetra raha hipetraka ihany ho taka ny kristianina hitantana firenena jereo tsara olona matahotra an'andriamanitra daholo ireo mipetraka ireo ary ny olona matahotra an'andriamanitra tsy hoe milaza eo mbava fotsiny hoe za kristianina fa tena fantatra amin'ny fiainany de tena mivavaka marina ve tsy tia kolikoly marina ve olon-kendry ve mitsinjo ny vahoaka ve satria natao ife zany de marina foana le afatra nampitainy zokiolona tamin'ireo Obama raha manaiky ho mpanompo mivahoaka ianao ka anao teny moramina tena hitsinjo ny sambatan'olona de hanomponao mivahoaka ozy ny 120 raha anao araka zany zavatra zany ianao izy ka ilaza zay didy aminao andriamanitra de aharitra ianao ary zao olona rehetra zao de ho tonga soma tsara any amin'ny taniny inona ny vokany io mifanetretena lehibe ananany Mosesy de nekeny Mosesy ny teniny rafozana ozy ka nataony avokoa zay rehetra efa nolazainy de nofidin'ny Mosesy zay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra ka nataony lohan'ny olona anapaka azy de mpife 10 sy mpife 100 sy mpife 10 ary mpife 10 de nitsara ny olona mandrakariva ireo ko ny ady sarotra ihany no nentina tamin'ny Mosesy ozy fa ny ady madinika rehetra kosa de notsarainy ihany
ary mosesy namoaka ny rafozany ka de lasa nody any amin'ny taniny izy. Mosesy lay nitendren'andriamanitra nanaiky nitoromarika ny zokiolona ary eo miteny atsika am'izao vanim-potoana zao aza atao tsinitsinina ny antom-panahy, aza atao tsinitsinina ny zokiolona, aza atao tsinitsinina ny ray aman-dreny ara-panahy, aza atao tsinitsinina reo olona afaka anambara ny sitrapon'andriamanitra. sao sanatrian'izany nanao tahaka andreo Obama ka niteny ny zatovo indray no eno teny tsy misy fahendrena, marina vao lay fahaizana, teny tsy misy tahotra an'andriamanitra, teny zay tsy maintsy mefara mikolikoly, de mila fitandremana eo anatrehan'izany. Natoko sy mino fa misy ambatan'olona tsiraray avy hatramin'ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny firenena de samy misitona lesona amin'izany ka raha tena kristianina marina tsy andraraka tany zany teny zany fa ho raisiny ho fitsipim-pitondran-teny zany mba hitantanana firenena sy entina hitaizana sy ametrahana ndrafitra rehetra zay misy mba hitana ny vahoaka. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery any vavatsika. Misotranao Jehovah-Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray zay tonga taminay, teny feno fananarina, feno vahendrena, teny mba ampilamina, mametraka am-pelatananao tompona andraikitra zay navelanao hipetraka hitantana firenena mba ho feno fahendrena tanteraka, hanana tahotranao tsy ho tia kolikoly satria na inona dia zavatra mitranga samy hitata mivoaka miaraka ny safidy zay raisiny ny tsiraray azy. De matoko sy meno fa hiasa mikely ianao manehoanao ny voninahitra ao atonivony ty firenena ity dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.